Vily Ranofasivy ny filoham-pirenena Andry Rajoelina ny fahavitantena ara-tsakafo. Fototra lehibe atongavana amin'izany ny anam-pamokarana izay miantoka ny fahatsarana sy ny fitomboan'ny vokatra. Pirahalahy Mianala amin'ny tatsam-pamokatra hatrinela ny Ministeran'ny Fambolena sy ny Fiompiana. Ho fiatrehana ny tao-pamokarana 324/424 dia manohy hatrany ny ezaka amin'ny fizarana anam-pamokarana ny Ministera amin'ny alalan'ny tetika SAPURPA na projet d'urgence de production alimentaire eo ambany fiahin'ny Ministeran'ny Fambolena sy ny Fiompiana izay vatsian'ny Banky Afrikana ho an'ny fampandrosoana vola. Faritra 12 no efa nanantanterahana ny fizarana nanomboka ny volana Novambra ka mitotaly 2,995 alina no isan'ireo mpisitraka. 420 taonina kosa ny masomboly vary no zaraina. Ny zezika NPK milanja 270 taonina ary zezika organika 320 taonina no nozaraina nandritran'izany fotoana izany. Ankoatry ny masomboly vary dia nomena tohana amin'ny karazana masomboly hafa ny tetikasa toy ny ao amin'ny faritra Amoron'Mania izay nizarana masomboly soja 4,4 taonina sy masomboly voanjo 7,30 taonina. Itahirizy tsara, karakara tsara ny famokara dia atolotanao. Amin'ny commune nafahanao ty zavatra ty. Amin'ny alalan'ny hena manjery no hainona azy ihany koa amin'ny radio sy ny tariny. Ny afatra ho an'ireo mpamboly tatsaha zany dia mampirisika an'zareo hanao resaka teknika vaovao sahirana betsika zany resaka ara-tsakafo ohatra kalibrereto prano satria efa betsaka loatra le ankizy sy tanàna kaminana dia tsy maintsy miainga avy amin'ny teknika vaovao zany fomba fambolena raha te ampivoatra ny fambolena. Ny Ministera sy ny Fambolena sy ny Fiompiana ihany koa zany dia akasitrahana hitanteraka mihitsy satria je tanteraka ny fototra ety anivon'ny tatsaha madinika zany zareo amin'ny alalan'ny toy ny fanampiana masomboly sy zezika itony dia tena isorana be dia be zareo. Dia isorana be dia be zareo salota voninahitra fa tena nahafapo anay ny zavatra vitay. Ny faritra Tsiraray manerana ny nosy dia tsy hisy diso anjara amin'ny tohana omen'ny Ministera marihana fa iarany tetika SAPURPA manatanteraka amin'ny FDA na ny tahirim-bola ho an'ny fampandrosoana ny famokarana, ny fizarana ary mbola mitohy hatrany izany. Azo antoka ny anatrarana ny tanjona napetraky ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny Ministeran'ny Fambolena sy ny Fiompiana eo amin'ny fahaleovantena ara-tsakafo eto Madagasikara.